Lalana iray atongavana amin'ny fanavaozana ny sehampamokarana, indrindra fa ny amin'ny famokaram-bary anaraka ny haitaona teknôlôjia ankehitriny ny fomba vaovao fikarakarana ny zanak'etsy na ny pidipinina izay nivolavolain'ireo mpikaroka eo anivon'ny FOFIFA miaraka amin'ireo teknisianina japoney amin'ny alalan'ny fivary. Tetsikasa iaraha ministera fambolena sy ny fiompiana aron-jono sy ny ministera fampianarana ambony ary ny fikarohana siantifika ary ny ivitoerana fikarohana iraisam-pirenena japoney misahana ny fambolena sy fiompiana. Arak'izany, nisy ny fidinana ifotony natao amin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana aron-jono Andriamatoa Ranarivelo Lucien niaraka tamin'ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Razafimahefa Tianarivelo ary ny masomon'ny Japon eto Madagasikara niaranjery ny vokatry ny fikarohana ny zoma 9 febroary 2024 teny amin'ny komuna ambanivohitra Behenjy faritra Vakinankaratra. Zavatra anankiroa ny naseho any teo. Voalohany aloha zany dia ny hoe mila ampiakarina ny tahan'ny vokatra. Zay zany tena zava-dehibe zany hoe miakatra zany ny vokatra isaky ny hektara na ilay productivité zany zay. Zay fantatsika fa ny tanimbary etỳ anivon-tany dia mahantra na hoe pauvre, tsy ampy zany ny phosphore ny singa ao anatin'ny tanimbary rehetra etỳ anivon-tany ary vao maika ratsy ny fiantraikan'izay amin'ilay vokabary indrindra rehefa mihamangatsika manakaiky ny andro ririnina dia mila zany tsika karazam-bary afaka mihoatra zany hoe afaka mivelona sy mitombo ary manome vokatra be na dia eo ary zay tsy fampina zay. Zay zany fikarohana voalohany dia nahita zany tsika zao karazam-bary efatra vaovao zay homologena zany dia omena anarana io. Zay raha nampitahaina amin'ilay heverintsika fa efa tsara amin'izao fotoana izao ilay X 265 dia mbola tsara lavitra noho zany vokam-pikarohana zany zay tao anatin'ny roa taona nazahoana an'izay dia zay ilay ataontsika homologation. Fa ny zavatra faharoa dia hatsaraina ihany koa ny fampiasana ny zezika. Io ny zava-mananaina ny vary, mila sakafo zany, mila fanjariana ra-tsakafo ohatran'ny olombelona io ka amin'ilay fahatanorana izy mbola kely ketsa tanora iny nomena ilay sakafo sahaza mba hahafahany zany tena mivelatra sy mitombo haingana. Izy ketsa ho ketsaina iny zany nomena ny sakafo sahaza zay ilay pidipinina zay amina fomba tsotra dia sady mitombo haingana izy no mamokatra be rehefa avy eo mandritra n'ilay fotoana zay iveloman'ilay vary. Ka zay zany ataoko hoe zava-mananaina ny vary mila ampy sakafo ny vary ampy zezika zay vao mamokatra tsara fa hoe tsy avelantsika ao anatin'izany tsy fanjarian-tsakafo zany ihany koa raha fambolena zay ataontsika ireo ka manjary mampiena ny vokatra tsy azahoantsika vokatra. Zava-dehibe tena zava-dehibe ny hoe mamboly vary tsika manerana Madagasikara fa mbola tsy ampy ny varytsika. Tokony mieritreritsika zany hoe inona lay dingana lehibe zay tsy maintsy ataontsika satria tsika efa mpamboly vary dia zay le hoe mila mampiasa ny tekniksika, mila misitraka tekniksika, mila ampianarina an'izany ireo ilay mpamboly tantamin'ny mpianakavian'ireo ary mila manampy amin'izany ny seha-pikarohana. Manana mpikaroka mahay be dehibe tsika tanora misy vokam-pikarohana dia zay no amparitaka ary zay miezaka ataon'ny ministera zany ampanatona ny teknisianina zay zao seha-pikarohana rehetra zao mpahafantarana ny be sy ny maro fa misy vokatra tsara ny fikarohana ahafahany rehetra misitraka tsy lafo be nefa ny mampiakatra aingana ny tahan'ny vokabary zay tanjontsika rehetra. Tsisy mpamboly vary tsy teny hoe tsy mety aminy raha miakatra ny vokabary fa ho antsika rehetra zay efa avy tatena ara-tsakafo zay dia ireharehantsika malagasy zay.